Ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao-masoa isaky ny amin'ny ora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kiry any Nazareta, ilay Andriamanitra mahafantatra ny vo sy ny fontsika riavana ary mahisatra amin'ny volondohantsika, izay tiako ambara dia hoe fantany loatra isika tsirairay avy. Amin'ny anarany no androsoako ao anatin'ny tokantranonao ary arabako anao amin'izao alatsinainy alina izao. Mialohan'izay iarahantsika eto dia andeha aloha iara-iombana amin'ny vavaka tompoko. Hivavaka isika. Dia ranao izay Andriamanitra mankalaza manome voninahitra anao fa Andriamanitra mpanao ny tsara ianao. Tsy misy ratsy ao aminao. Na dia mandalo olana azy izahay, everinay ho faharatsiana aza raha toa ka misy mandalo ao anatin'ny fahoriana, dia fantatray fa tsy avy aminao izany, kanefa kosa hainao ny mamadika izany ho fahatsarana mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Dia ranao izay fa mitondra anay mandrakariva ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao, ary asehoanao ny maha-Andriamanitra anao fa tsy takatry ny fisainanay izay rehetra mitranga amin'ny fiainanay isan'andro, fa tahaka ny haavon'ny lanitra ambonin'ny tany, tahaka izany no halavitry ny fisainanay amin'ny fisainanao. Ary ny fihevitray ho ianao dia tsy mba fihevitrao, izany no hideranay ianao, fa tsy misy Andriamanitra tahaka izany ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Misaotra anao fa afaka miara-miombona aminay eto ianao Andriamanitra, miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao-masoa. Misaotra anao ny amin'ny taridalana izay tianao hitarihana anay indray amin'ity andro anio ity, ka dia mangataka ny herin'ny fanahinao masina izay Andriamanitra. Hampahery anay, hampahatanjaka anay, ampiorina tsara ny finoanay ary hanazava ny fisainanay ny amin'izay fanapahan-kevitra anarahanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Eny ary ry havana, raha tadiditsika tsara ny taridalana izay nitarihan'ny Tompo antsika tamin'ny alatsinainy voalohan'ny taona, dia ny fampisafidianana antsika satria naseho an'Andriamanitra teo alohantsika ny fiainana sy ny fahafatesana. Mino fa tsaroanao tsara izany raha mpanaraka izao fandaharana izao ianao. Dia latsinainy manaraka an'izay indray, nasain'Andriamanitra nanapa-kevitra isika ny amin'ny anapa-kevitra tanteraka izay ho fidiana amin'izany lalana izay nataon'Andriamanitra teo anoloantsika izany. Fidionareo anio ary hoy ny voalaza izay ho tompoinareo anio, araka izay voarakitra any amin'ny Josoa 7:15. Nahoana moa no mamerina sy mampatsiaka elan'izany ny tenako ry havana? Mamerina izany tokoa satria ny volana janoary dia volana izay ampiorenana tsara ny finoana, satria ho lavany ny volana izay ho diavintsika mandritra ity taona ity, ka mila fototra miorina tsara mba ahafahantsika mahazo ny fandresena. Mila manorina fototra tsara amin'ny alalan'ny safidy izay ataontsika, amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra izay ataontsika. Ka rehefa nataon'Andriamanitra teo anoloantsika ny fiainana sy ny fahafatesana, nasain'ny safidy an'izany tsika araka ny Deuteronomia 7:7, dia nanapa-kevitra ny amin'izay ho tompoina tokoa, na Andriamanitra na tsy ho Andriamanitra, na hanao ny sitrapon'Andriamanitra na tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Josoa moa dia nanamarika mihitsy ny hoe fa raha izao sy ny ankonako izy dia hanompo an'i Jehovah izahay. Fa ny anio rehefa avy nanana izany safidy izany sika dia hoy Andriamanitra amintsika tsirairay avy hoe inona ary ny tianao ataoko aminao araka izay voasoratra any amin'ny Marka 10:1-5. Izany fanontanian'i Jesosy izany ry havana dia nanoloana ny Bartimeo jamba. Raha nandalo tao amin'ny tanàna tao Jeriko i Jesosy niaraka tamin'ny olona maro izay haintsika loatra fa amin'ny toerana rehetra izay alehan'i Jesosy dia be ny mpanaraka azy.
dia ny antsoantso i Bartimeo izay efa mpipetraka eo amoron-dalana mangataka satria jamba, tsy afaka miasa, tsy manana fahefana akory amin'izay tokony hiainany amin'ny lafiny zavatra rehetra noho ny fahajambana. Ny antsoantsoan'i Jesosy izy hoe ry Jesosy avy any Nazareto, ry Jesosy avy any Nazareto, fa niferan'ny olona ny izy. Aza miteny ianao ozy ny olona, mangina ianao, andany ianao makery. Fa henon'i Jesosy zany rehetra izany dia hoy Jesosy hoe andany izy alaivo makaty. Fantatry Jesosy ange ny tena miantso azy amin'ny fony tokoa sy ny miantsoantso azy fotsiny ihany, fa izany ny maha-Andriamanitra n'ity Jesosy Kristy ity. Rehefa fantatry Jesosy fa tena amin'ny fony tokoa dia nampanatsoiny Jesosy izy. Ndao ianao ozy ny olona fa mitady anao Jesosy. Teo anatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy mantsy azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Fanontaniana mahagaga? Tsy hitanao hoe mahagaga ve? Efa hita zao le olona fa jamba. Mbola tsy fantatry Jesosy ihany ve hoe io fahajambana io ny tena tiana esoriny? Tsy fahajambana ihany ange no olany Bartimeo, fa na ny hanina hohaniny aza, na ny lamba hitafiany aza, na ny asany aza, olana nipetraka teo amin'ny daholo zany fa ny antony dia noho izy jamba. Fantatry Bartimeo fa ny olana fototra teo aminy dia ny fahajambana. Ary dia io fahajambana io no niteneniny tamin'i Jesosy. Za Jesosy mbo te hahiratra. Dia hoy Jesosy hoe ny finoanao no mahavonjy anao. Ry havana tena mitaky finoana ity vavaka izay ataontsika amin'Andriamanitra ity. Ny antsoantso izay ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany izay. Ary ny faharoa dia tokony ho haintsika tsara ihany koa ny olana fototra misy eo amin'ny fiainantsika. Mba fantatrao ve ny olana fototra misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Sady ny lafiny ara-bola ihany ny fantatrao hoe tsisy vola zao dia io ny fototra ny fahantrako io tena jereo zahay fa tsy mihinan-kanina, jereo zahay fa tsy sininina ato, jereo zahay fa ny ankizy tsy mianatra, tsy misy ekolazy aloha, jereo zahay fa toy izao sy toy izao. Ara-bola ny problemanao. Be dia be amin'izao fotoana izao ry havana ny frama izay tady toerana mba tena ho mpampianatra raikitra. Ary tena olana izany satria rehefa tonga ny fotoana izay hisotroana ronono amin'ny asa dia tsy mahazo ninina raha tsy tafiditra mpiasa-panjakana. Eo no akako ohatra aloha ry havana. Mba fantatrao moa ny tena fototry ny olana mpino kristianina amin'izao fotoana izao. Miezaka ny manadiny fotsiny mpino kristianina. Ilay voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko 7:15 hoe dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, ary izaho toetra ny tenanareo. Mosy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Zany ange ry havana ny voalaza. Ary adiny mpino kristianina mandrakariva izy io. Adiny fa rehefa mpino kristianina zany ange dia manana an Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Efa nanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ary manompo azy tanteraka. Zany ange no andinihan-teny. Mova tsy efa ao anatinao Jesosy Kristy, ilay tompo ny zavatra rehetra, ilay mahefa ny zavatra rehetra. Ary izay tsy hain'olombelona aza dia hainy atao anie. Araka izay voarakitra ao amin'ny Luka toko 7:17 hoe izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra zany. Angatsy fantatrao fa Jesosy Kristy ilay ao anatinao dia mahay an'izany rehetra zany. Fa ny fotoana ny fotsiny anie tsy fotoananao Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana antsika ry havana dia hevitra mitondra fihedanana fa tsy loza. Araka ny Jeremia 7:2-9. Hainy rehetra zany teny zany. Be ny mikaikaiky amin'izao fotoana izao fa mba te hananjanaka fa tsy mahazo, te hanambady fa tsy mba mety ho manana.
ao ny olona izay betrosa, ao ihany koa ny maditra vady, ao ny milaza fa sahirana mihitsy amin'ny fitaizana ny zanany, be dia be isan-karazany ry havana ny olana. Dia rehefa mivavaka mangatapavaka eo amin'Andriamanitra ny olona, dia mieritreritra ve ianao fa tsy fantatr'Andriamanitra izany olanao izany? Dia mieritreritra ve ianao fa tsy henon'Andriamanitra ny fitarainanao, raha toa ka hoe mandeha araka ny sitrapony marina tokoa ianao? Misy anie ny lahara-pahamehana izay tedaviny Jesosy Kristy amintsika mba hahafahany mamaly vavaka antsika, tahaka ny Bartimeo jamba teo. Ny lahara-pahamehana, ny fototry ny olana dia ny fahajambany. Fa sao dia mba jamba koa isika na dia efa milaza ara fa nandray an Jesosy Kristy ho tompy sy mpamonjy ny fiainantsika, satria tsy tafaray amin'Andriamanitra. Be dia be ny milaza ho kristianina amin'izao fotoana izao, fa ny fiombonana amin'Andriamanitra dia atao atsirambina. Dia mitovy amin'ny olona izao tontolo izao ihany anie, tsy mahalala izany arenao amin'Andriamanitra, fahasoavanao amin'Andriamanitra izany. Anio ry havan'Andriamanitra raha manontany ianao, inona no tianao ataoko aminao? Ity fandarana ity moa dia naparitako mialoha any amin'ny Facebook, mialohany izay andehanany eo amin'ny radio. Dia ao ny miteny hoe mangataka fahendrena, ao ny miteny isan-karazany izay zavatra tedaviny. Lahara-pahamehana ve izany? Tena fototra ve eo amin'ny fiainanao izany angatahanao izany? Ka azahoanao ny tena fiadanana avy amin'Andriamanitra. Fa Bartimeo ange rehefa nitenenin'Andriamanitra hoe mandehana fa ny finoanao no mahavonjy anao dia nahiratra Bartimeo, ary dia tena feno fahasambarana ny fiainany, satria ny vaho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny olana rehetrarehetra teo amin'ny fiainany. Ry havako, misy fototra ao tena tian'Andriamanitra esorinao aminao, fa maizina eo aminao ny lalanao, ny fahombiazanao, ny fandresenao. Raha tsy ho manamaizina ny lalanao io aloha no esorinao miloha, fa rehefa io no anaovanao fanapahan-kevitra dia hiva daholo anie izay rehetra manahirana anao aza mizingizina re. Raha toa ka ao anatin'ny olana eo amin'ny fanambadiana ianao, dia ilay vadinao ihany no amenao tsiny, ka izy anie tsy mba mety miara-mivavaka aminay ka izy anie dia tsy miditry ny trano raha tsy amin'izao ahoanao inona izany ny tediavin'Andriamanitra aminao, ny fototra izay zava-dehibe eo amin'Andriamanitra aminao, dia ny fitondranao azy am-bavaka, ny tokananao vavaka, ny antorahanao eo an-tongotry Jesosy, hiankofanao eo amin'Andriamanitra, ary ny fahatsapanao. Fa tsy lehibe no Andriamanitra ny vadinao, tsy masehaka no Andriamanitra ny vadinao, ary tsy namanao mihoatra no Andriamanitra io vadinao io. Misy dia tena ory mihitsy, tena tsy hitako intsony izay atao. Ny vadiko vao lasa 3 andro izay, tsy miverina mihitsy hatramin'izao, mangidy ny fiainako. Vadinao tsy miverina aminao ve no mampangidy ny fiainanao? Fa aizy Jesosy ilay voalaza hoe ao anatinao dinio ny tenanareo na mipetraka amin'ny finoana ianareo na tsy mitoetra amin'ny finoana. Fa aza maika loatra anambara amin'i Jesosy izay antony tena ho takianao amin'ny vavaka izay ataonao raha ao anatin'ny olana ianao amin'izao fotoana izao. Aza maika ny mivavaka fa alohan'ny ivavahanao dia izao dinio aloha ny tenanao manokana. Ary ao anatin'ny fandinihan-tena ry havana no ahafantarana hoe inona moa izany, ahoana moa izany ny tena fifandraisako aminao Andriamanitra. Apetrao mihitsy ny fanontaniana amin'ny tenanao, impiry ianao no mba mihaona amin'Andriamanitra, tahaka ny ahoana ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ka ianao ara tsy mamaky baiboly akory, ianao ara tsy tia mihay ny tenin'Andriamanitra akory, ka inona no ankatoavinao eo? Lasa mankatoa ny fiainan'izao tontolo izao, ny tenin'ny olona eny amin'izao tontolo izao no lasa enoina kokoa. Mba fantatrao moa ny fampirisihana ataon'izao tontolo izao? Ataovy an'izao fa rehefa izany ny anaovany ianao dia mbo manaova koa. Dia iny ianao fa manao satria heverinao fa izany ny
Zany ange ny fampiresehan'izao tontolo izao e. Raha tsy tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao, tsy hitanao ny lalana lefa dia mangidy arak'ilay voalazan'ilay namana, maizina araky ny voalazan'ny sasany, tsy ahitana lalakombana araky ny ahitan'ny sasany. Inona ny fototry ny olana misy eo aminao? Dia ampafantatra anao an'izany Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary manontany izy manao hoe inona ny tianao ataoko aminao? Misy nge ny miteny hoe efa mba ela ihany izay nanaovako ny sitrapon'Andriamanitra izay. Efa ela ihany izay nivavahako izay. Leo za tsy mahavita mitondra ambavaka. Fa ny fitenenanao leo ane ry havany, tsy mahavita mitondra ambavaka intsony, dia midika izany fa leo ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao, leo miresaka amin'Andriamanitra ianao. Ka rehefa tsy resaka amin'ilay tompony hery sy ny fahefana intsony ianao dia ho avy aminao ange ilay hery efa resy, ilay manam-pahefana izay efa resy. Fantatrao ve zany? Ny devoly re zany. Ho avy ny fankalazana ho azy, ary mankalaza an'io devoly io izay rehetra menomenondava ao anatin'ny olana izay misy eo amin'ny fiainany. Toa tsy manana ola zainy. Ny efa nandray an'i Jesosy Kristy nge dia irahan'i Jesosy Kristy hitory ny filazantsara e. Ary na dia tsy mpiandry aza ianao, tsy katekista ianao, tsy mpitory-teny ianao, tsy mopera ianao na masera na pasteur ianao, na tsy izany aza ianao na tsy presbitera aza ianao, dia irahany ianao hitory filazantsara ao atokantranonao aloha voalohany indrindra. Tsy ny fitenenana sy ny fitanisana ny tenin'Andriamanitra ao anaty tokantrano akory no zava-dehibe voalohany indrindra eo amin'Andriamanitra, fa ny fihetsika ao, ny fitondran-tenanao, manoloana ny ankohonanao aloha. Izay ny fitoriana filazantsara voalohany. Ka na tsy misokatra ara ny vavanao, dia ho tsampan'ny ankohonanao fa ao aminao Jesosy. Dia be dehibe ry havana ny tsy mitory filazantsara amin'ny fiteny, amin'ny fiakanjo, amin'ny atao rehetra, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fanananamana, tsy resaka amin'ny ranon'ny raha tsy hifosa olona. Azafady zany nge le ampandiniana tenantsika. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana tsy ianareo, moa tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Toa ohatra tsy ao Jesosy fa raha Jesosy no ao nitoetra ny Jesosy ange no mivoaka ety amin'ny fiainantsika. Ny firesaka Jesosy ange, ny alemem-panahin'i Jesosy ange no tazana ety amin'ny fiainantsika. Tsy hoe afy ianao rehefa eny amin'ny olona dia ho afy ianao rehefa ao an-tokantrano. Anika mahatonga ny ankizy, misy tena zanak'olona sasany miteny hoe dadanay ne tsy ohatran' iny rehefa ao an-tranonay. Tsy ohatran' iny zany iny, manopy iny, miteny ratsy iny, mamono anay iny. Fa eny velany nefa ilay dada dia tena manao arak'izay azo atao mihitsy amin'ny fanafenana an'izany rehetra izany. Voafinao tokoa zany amin'ny olona rehetra, fa Andriamanitra ne mahafantatra anao e. Ninona mety heverinao fahamasinanao eny ivelany, Andriamanitra ihany reny mahafantatra. Aza vela ho tsarain'olona ianao hoe raha nyry dia tahaka izao, ary raha misy ara miteny aminao hoe ianao aloha dia tena olo-marina, ianao aloha dia tena olona masina, avereny hoaingana ao aminao ny fandinihan-teny. Tena izany tokoa ve zary Jesosy? Mitombory havana ao amin'Andriamanitra. Raha tsy mitombo ao amin'Andriamanitra tsika, tsy fantatsika ny fototry ny olana izay misy eo amin'ny fiainantsika io. Fa raha vao misy ny fisarahana amin'Andriamanitra dia tokony hahatsapa-tena avy hatrany isika, fa fototry ny olana misy eo amin'ny fiainantsika izany. Lasa takona ilay mazava ao anatintsika dia i Jesosy Kristy. Hanika manjaka tanteraka ny aizina, manjaka tanteraka ny olana maro isan-karazany. Ary ity moa dia averiko indray mandrakariva ny hoe isika mpino kristianina dia tokony tsy hanan-javatra hoe ho angalarin'olona izany. Tsy tokony. Rehefa tena ao amin'Andriamanitra isika dia tsy misy fahaverezana ry havana ao amin'Andriamanitra. Tsisy fahaverezana. Fa raha misy zavatra very eo amin'ny fiainanao dia mandini tena kely hoe, mandini tena mihitsy hoe
so dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Mety ametraka fanontaniana ianao hoe dia ahoana izany ireny fiangonana misy mangalatra ireny? Dia tokony andiny tena ry tompoko ny fiangonana. Asa ny kristianina manontolo, ny mpitarika ao anatin'izany fiangonana izany. Nahoana ianao no miteny hoe eny amin'io toerana efa misy miaramila miambina io, efa misy sécurité, dia mbola nisy nangalatra ihany, dia oka ry andiny teny raha ao anatin'ny fiainana maha-kristianina isika. Ny antony izay hitenenako anao amin'izany dia izao. Ny devoly dia voalazan'ny Jaona 10:10 fa tsy ho avy izy raha tsy hangalatra, hamongotra ary handringana. Ka matoa tonga ny mpangalatra dia satria nisy varavarana notsofohany tao. Izany hoe misy faharatsiam-piambenana teo amin'ny toerana iray matoa tamin'ny mpangalatra. Eo amin'ny fiainam-panahintsika anie izany tiako ambara aminao izany. Misy tsy fiambenana ao, misy tsy fampina amin'ny firaisana amin'Andriamanitra ao, matoa nisy nangalatra teo amin'ny fiainantsika. Dia ilaina ny mandiny tena ry havana, ry hava-malala ao amin'ny Tompo. Inona ny tian'ny Tompo atao eo aminao? Manontany anao anie Jesosy amin'ity anio ity io vola tsy ampy io ve? Dia nio ny tenanao manoloana ny resa-bola izay efa niditra teo aminao. So dia mba efa nanome volanao ihany re Jesosy, fa nolanianao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nentinao teo amin'Andriamanitra kory mialohan' izay andaniana azy. Tsy manontany an'Andriamanitra kory amin'izay fandaniana rehetra tokony atao. Sa ianao dia mihevitra fa ny vary tsy maintsy ilaina, tsy maintsy vidiana. Ny laoka tsy maintsy ilaina, tsy maintsy vidiana. Izany koa ve dia mila iarana amin'ny Tompo? Ndry isika anie tsy tompon'ny tenantsika intsony. Fa isika rehetrarehetra izao dia efa an'i Jesosy Kristy, ary efa andevon'i Jesosy Kristy isika. Ka moa va ny andevo afaka manapaka ny tenany? Tsy maintsy mihera amin'ny Tompony na dia fantatrao ary isan'andro. Fa rehefa mifoha ianao dia miala avy eo am-pandriana dia andeha hamoha varavarana na varavarankely. Tsy fantatrao anie rehefa tsy atolotra ho an'ny Tompo ny tenanao, tsy miresaka amin'Andriamanitra ianao, fa mety enjera eo parafara ianao dia izay ny vita. Ary izany indrindra no mampisy olana be dia be amin'ny resa-bola amin'ny mpino kristianina, satria betsaka ny mody tsy mahalala. Fa avy amin'Andriamanitra anie io volan'Andriamanitra anie io kanefa dia tsy mba mihera aminy akory, mialohan' izay fanapahan-kevitra rehetra, mialohan' izay andrindrana izany. Anika foana tsy misy ireny hoe miasa any amina karana dia mitaraina, dia tsy hay mihitsy fa dia izay vola azo avy any dia ritra ho azy. Ka ny karana ange mivavaka amin'Andriamanitra ny mialohan' izay hanomezana ny karamanao ary fantatrao fa tsy mitovy ny Andriamanitsika. Noho izany rehefa mandray vola avy any amin'izareo ianao dia tokony mivavaka ianao, tapahanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny hery rehetra izay nentin'izy ireo nivavaka alohany nanomezana volanao mba ho ny Tompo no tena andrindra ny volanao. Fa rehefa nangatahan'i Jesosy teo amin'Andriamanitra mofo 5 sy hazan-drano 2 ny vavahan'i Jesosy Kristy teo amin'Andriamanitra izany dia nitombo be dia be ary nisy ambiny 12 sobika izany. Mirary soa ary havana ho an'izay manaraka izao fandarana izao. Anana ambiampy ianao na kely na be ny vola miditra eo aminao. Mivavaka ho anao amin'ny fidiram-bola ny mpino kristianina rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Tsaroa fa tsy kisendrasendra ny nandrenesanao an'izao, kanefa kosa tsy hoe misy mivavaka ianao dia lasa ianao andeha robaroba sy ny sisa, fa hivavaka ho anao ampahatsiaro anao ny fanahy masina. Fa mila entina eo amin'i Jesosy aloha izany mialohan' izay ampiasaina azy. So dia izany ny olana misy eo amin'ny ara-bolanao. Vao mahita dia kepohana, vao mahita dia laniana, vao mahita dia alefaty sy eroa. Eny fa nandoava-trosa aza ento eo amin'i Jesosy aloha Betsaka ny tiana ho ambara ry havana fa tapitra sahady ny fotoanantsika ka dia manome fotoananao indray amin'ny herin'ny anio tahaka izao raha mbola tsy tonga eny amin'ny raho any lanitra Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra
hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa tsy takatry ny sainay ny taridalana izay tianao hitondrana anay eo amin'ny fandresena. Tena matetika tokoa nge zahay rehefa anatin'ny olana dia iny olana iny no andoalehanay eo anatrehanao, iny no angatahanay aminao izay hahafahan'iny, satria matsiaro marary loatra izahay eo anatrehan'izany olana izany. Fa androany ianao tena mpianatra anay satria nanontany anay ianao hoe inona ny tianao hataonao aminay. Andriamanitra, ny angatahanay voalohany indrindra aminao dia ny azotoanay amin'ny fifandraisana aminao, ny faneraserahanay aminao tsy tapaka, ny tombony ny fifaneraseranay aminao. Fa marina amin'ny teninao ianao hoe mifankazara amin'ny tsy dia hiadana ianao, fa izany no hatongava ny soa aminao. Misaotra indrindra fa tsy tianao afa-baraka ny anaranao Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Milaza ho mpino kristianina ny maro kanefa miaina anaty faharesena. Andriamanitra, mahita ny olana tsirairay ianao ataovy mahay mandiny tena ny tsirairay avy, andinihan'ny finoana eo anatrehanao, ka hatsapany fa efa ao anatiny ianao Jesosy Kristy. Manamasina nay tsirairay avy ianao Tompo ary mba hitanay ny tavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra ray eo, ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany. Amen. Meko anao ry havana ny larana findaira misy ilanao azy 034 11 293 24. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.